Mbola hijanona ao anatin'izay pejy politika izay ihany sika satria dia nanamafy ihany koa ny mpitarika ny fiangonana apokalipsy fa olona tokony matahotra an'Andriamanitra no tokony hitondra ny firenena raha tanteraka mantsy izany ho hiatrany ity mpitondra fivavahana ity dia tsy toy izao ny favoazan'ny firenena satria dia tsikaritra hoy izy fa latsaka anatin'ny kizolalina tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fifidianan'izay atao dia handeha hividy olona matahotra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Miombon-kevitra zato isan-jato amin'ny antson'ny pasteur filohan'ny FJKM Irako Andriamaso Ami manao hoe aza menatra manao politika isika kristianina sy ny toromarika nomeny fa hifidy olona matahotra an'Andriamanitra ny mpino FJKM ny pasteur Mayol. Efa nambarako ombenombeno hiatrany izy raha nitava tamin'ny mpanao gazety fa raha nisy mpitondra fivavahana iray monja ny tondra teto dia tsy toy izao ny fahapotehan'ny firenena. Iny mpitondra fivavahana tsy tokony hanao politika izany koa mbola famakafaka ny raintsao koa zany fa tena raha vao miditra amin'izany mpitondra fivavahana dia resaky tefa-devoly zany ozy izy fa zao za milaza aminao tena mety amin'ny mpanao politika mihitsy ireny famakafakana sy ireny fanontaniana ny teneninao tao ireny hoe aza vela hiditra ao mpitondra fivavahana fa tsisy raha tokony hidirana io ary lasa mialatsiny fa mafimafy ty teniko ty ireny le mpamakafaka raha-mpivavahana milaza fa tsy tokony hanao politika ny mpitondra fivavahana tena mialatsiny fa reny natao avocat du diable aza vaiko no mahatonga anay tena avocat du diable ty zao fa ny politika ny soratra masina sy mpitondra fivavahana ampiatra ny soratra masina tsy mandray kolokolo sady tsy manao kolokolo dia jerevy le avocat du diable zao ny teneny le avocat du diable tsy ilaina ny fitondra fivavahana hitondra firenena fa anao mpanao politika ihany tena diable ny andanosony zany zavatra zany teny fita ny 50 taona tsika na zao ny fahoritsika tsy mbola nisy mpitondra fivavahana tonga tao efa mba tao ihany pasteur Andriamandato Risara iny tsisy nanao hoe devoly nefa pasteur Andriamandato Risara nanao politika arak'izay tratra fa tsy mihoatra ny président assemblée fa tsy mbola nitonga tao ny fitondrana mihitsy nizaka koa pasteur Daniel Rajakob irotsako fidinako niaraka tamin'ny pasteur Julien Andrianjoary fiangonana zandry tsy fiangonana zokony io zany niara nirotsaka fa na ny zokony na ny zandry tsy mifidy azy fa ny mpanao politika ihany mifidiny zao ny afaratsika zao za zao mba mangataka koa aloha mba hisy pasteur maromaro mba irotsaka koa fidiny Mbola ao anatin'ny fotoana fifampiarabana sy firarintso ny volana janoary toy izao ka teny Alasora sy teny Ambohidratrimo no iaonana tamin'ireo mpomba azy fitaovam-pivavahana lehibe no tanterahany fiangonana apokalipsy ny teny amin'ny faritra Ambohidratrimo no nanasa ny pasteur Mayol Amivady sy ny zanaka amanjafiny.